tokoa ary angatantsika mba hiteny ny fanahy masina androany ary vavakantsika tompoko fanahy masinao misaotra anao zay misaotra noho ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fitantananao anay androany Jesosy eo ka tonga soa matsara eto amin'ity toerana ity zay tonga eto zay iain'ny teninao andray avy aminao hianatra ny aminao ka mangataka izay fanahy masinao mitenena ianao aminay tsiraray avy mitenena amin'ny fonay mitenena amin'izay besoin anay tsiraray avy ianao fanahy masinao andraisanay teny ahafahanay miova mandeha amin'ny fiovana ara-toetra mety tsara mandrakariva ary anantona anananao lehibe sy ambony indrindra amin'ny fiainanay Andriamanitra dia misaotra mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra amenao ianao ny voninahitra amen mazotoerana tompoko azafady ny ten'Andriamanitra ovakitsika androany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy faharoa Genesis toko voalohany andininy faharoa ny anaran'i Jesosy ary ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary ezina ny tambonin'ny lalina zay ny ao anatin'ny hoe anisan'ny andinin-tsoratra hoe voalohany indrindra voasoratra atao anatin'ny ten'Andriamanitra raha ohatra ka hoe mijery ny baiboly isika nisy fotoana teo amin'ny fiainako amin'ny asa ohatra zany dia ohatrany hoe mandeha be ilay izy tonga daholo ny client rehetrarehetra dia ny tena moa mitady dia tsy ohatrany hoe zara izay tonga eo dia ekena daholo fa hoe aleo tsy mandahasa zany fa atao daholo izay tonga rehetrarehetra nefa ny fafahana mamita an'ilay izy tsy ny tompo amin'ilay kapasité ao ampiasana zany dia nefa ny ekeko daholo ihany dia rehefa nandeha fotoana ohatrany hoe mety amin'ny voalohany satria be dia be ny asa fa rehefa tateoriana dia tsapako ary nivavaka mihitsy tamin'izay tamin'Andriamanitra hoe naka décision mihitsy hoe ahoana ny tokony atao satria za ihany ohatra ny manao an'ilay izy fa laza mizara koa ny fotoanako ho an'ilay olona anankiray sy ho an'ilay olona anankiray ohatrany efa niteneniko tetika izay fa izay ilay izy dia lasa au lieu de tokony hoe zato isan-jato tamin'ilay olona anankiray zany fiainako sy ny asa izay nataoko tsy ny fiainako fa ny asako anazy fiainako an'i Jesosy zato isan-jato dia fa ilay asa tokony hoe zato isan-jato ho anazy dia ho an'ilay client satria izy napetraka izy zany nieritreretiko hoe izy ny iarahana miasa dia nanao hafahafa teny amin'ny sisiny dia lasa 50% dia 50% ato dia ny farany samy menamiko daholo izy rehetrarehetra hoe fa ahoana zany fa ahoana tsy mandroso mihitsy izy zany fa ahoana tsy ohatrany taloha hoe aiza ilay réactivité anao tamin'ny 2013 ohatran'izay zany tenen'ilay olona dia ohatr'izay koa ilay client vaovao hoe tena aleo ianao izy izy ka mety izy koa nampiasan'Andriamanitra ny tenenin'Andriamanitra nangambany aleo tsara kokoa izy mandany noho ny mandray nefa tsy vita dia io tenin'Andriamanitra io zany tena lasa ohatran'io mihitsy le asa nataoko tamin'izay hoe sady tsisy endrika sady foana satria tsy hita hoe hoaiza tsy mandroso nefa koa ohatrany hoe tsy miempotra fa lasa migafy ny olona rehetrarehetra resaka professionnel tsiny fa tsy hoe resaka hoe andramandramana dia lasa manimba amin'ny fiainan'ny hafa koa sy ny fampiroborobonin'ny orinasany sasany dia zay le olana ka tsika androany sekoly famahana olana dia indraindray amin'ny fiainantsika manana olana antsika tsy haintsika mametraka amin'ny priorité antsika fa lasa ohatrany hoe iverintsika fa priorité daholo zay occasion rehetrarehetra tonga amin'ny fiainantsika ninona zavatra mitranga dia ohatrany hoe priorité daholo tonga ity dia ity indray zany priorité tonga ity dia ity koa anisan'ny priorité dia ny farany
priorité daholo le izy a dia lasa mikorotana ohatran'le teo amin'ny fiainana satria veryntsika hoe very lalana very objectif indraindray raha ao anatin'ny fiainantsika tsika amin'ny maraina zavatra hoe vidan be fa tenena ihany hoe raha sendra tsy manana Andriamanitra ohatra zao Andriamanitra ny priorité antsika ny fiombonana raha tsy manana an'izay tsika amin'ny fiainana amin'ny fanarana anazy rehefa mifoha maraina dia efa sady mampiditra akanjony hoe Jesosy hoe taio ny andro androany satria tsy haintsika intsony ny priorité antsika fa ozy tsika hoe important koa ny torimaso manjary tsy afaka manao zavatra nefa antsika mety hoe afaka mandamina amin'ny fotoana antsika hoe matory aloha maraina niny ny lavey mety hoe tory aloha kokoa satria mila mifoha amin'ny telo maraina androany na amin'ny efatra iresaka amin'Andriamanitra iombina aminazy na ohatra hoe indraindray tsika mamaika fotsiny matin'ny anoanana sady mihinan-kanina Jesosy hoe taio ty sakafo ty way adino dia tena hoe misy lanjany mila apetrakitsika amin'ny fiainantsika hoe toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amen dia andaontsika amaky ten'Andriamanitra le ten'Andriamanitra vakitsika hoe Lioka 10:7-30 le titran'le izy hoe titran'ity hoe mila misafidy ny anjara tsara apetraka ho atao lara-pahamehana ho antsika amin'ny fiainana amen dia Lioka 10:7-30 ny anaran'i Jesosy ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo an-tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny fa mary tasahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko moa tsy mampaninona anao fa ny amelanina rahavaviko hanompo rery ko mba hasaovy manampy ahy izy fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta Marta maro ahina sady be reny ianao nefa zavatra iray loha ny ilaina fa Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy amen Maria efa nisafidy ny anjara tsara ozy izy indraindray tsika amin'ny anona fiaino le araka ny introduction teo hoe mieritreritsika hoe mila alamina ny zavatra mila rehefa tonga Jesosy dia mila mandamina fiainana aloha Jesosy hoe sao dia tsy mendrika ahako sao dia tsy mety fa aloha alamiko kely ny fiainako izay vao tena afaka manantona anao bebe kokoa na tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ohatrany hoe enjehany eritreritra fa sendra hoe misy zavatra tsy nety kely natao ve hibebahana vetivety dia tonga dia miroso miditra aingana ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonana aminazy zany tsika izay ny tena hoe natao Maria teo tena hoe niaino ny teniny izy izy rehefa tonga amin'ny fiankorofana dia tena hoe zava-dehibe le tsy mitenitsika ary tsy manao zavatra tahaka Marta hoe action foana action avy amintsika foana ny atao voalohany fa raha vao tonga fotsiny eo amin'ny fanatrehana eo amin'ny pototry ny tongotra Jesosy dia tena hoe hiaino ny teniny mizatra tsika mihaino ny teny isan'andro satria tsika koa rehefa tia mihaino dia pakatoa dia mpanatanteraka sa tsy izany amen dia tena hoe izay nolazain'i Jesosy an'izay izy hoe Maria izy efa nisafidy ny anjara tsara rehefa tonga eo amin'ny Jesosy tsika nininy dia tena hoe izay momba antsika fotsiny hoe tia Jesosy ny fahalemeko apetraka eo aminao fa tsy vitako reky ty tsy afaka ny hoe ambomboatra saina na hoe tsara velatsia fa eo amin'ny tompony mame hery izy mame inona re zany hoe fandresen-dahatra atsika tena hoe dia mame hery afahantsika mandresy izay tsy mety rehetrarehetra afahantsika manova amin'ny fiainantsika raha misy tsy mety dia izy miteny amintsika foana ary anatin'io tenin'Andriamanitra io mireza mamaky ny tenin'Andriamanitra mandinika an'izany mandalina hoe inona ny teneniny fa tsy maintsy miteny amintsika izy miteny amintsika tsiraray izy isan'andro san'andro amen
dia le priorité a tonga dia ohatrany hoe exemple concret angamba le izy fa tsy nandeha moa le courant fa nanazavantsika anazy le hoe priorité izy misy manelingelona alay fisaka tsaina zany ohatra hoe raha misy inona ohatra zay moa zany manao béton dia izay aloha ny haiko ohatra hoe mitondra vato moalon ngeza be reny moalon azonareo nga matika mahay moalon daholo vato izy a dia ohatraohatran'izay ny abeny fa zay fa vato moalon fiteny fa tsy malao bon eny e fanagasiana eo ihany fa ataontsika ohatra hoe mitondra vato ngeda be tsika no zany e ohatran'izay ny abeny ohatra ngeza be dia miteny amin'le mpitondra camion tsika hoe vato ireo andao hoentina manana be dia be tsika hoentina dia nefany tsy maintsy hoentina koa mifasika sy ny vato kely dia tsy maintsy hoentsika koa mifasika sy ny vato kely nefa ny amin'izay rehetrarehetra izay dia inona zavatra mitranga rehefa tsy haintsika mandamina azy tsy haintsika manomeno an'ilay camion dia adinontsika amin'ny vato be fa feno fasika sy vato kely ny camion dia rehefa pitra le vato be dia eo vao tonga sainy hoe toa tsy omby ity satria vato be tsy tafiditra eo anelanelan'ny fasika dia tsy tafiditra eo anelanelan'ny vato kely fa raha ohatra ka nalaintsika n'ilay vato lehibe iny ny chargena voalohany dia mbola manana fahafahantsika atsofoka amin'ny fasika tsy hitantsika koa hoe lasa izy ilay izy fa lasa ao ambany ao any ambanin'ny vato be atsofokontsika aloha ny vato kely otsakotsana kely le camion zany dia midina any ambaniny efa mipetaka daholo ny vato be rehetrarehetra dia rehefa miditra amin'izay vato kely dia tafiditra ny anelanelany ihany avy eo rehefa tafiditra ny vato kely mbola manana fotoantsika ho an'le fasika tsy fotoana fa toerana dia mbola lefa fasika mbola tsy hitantsika ndraiky hoe lasa izy iny fa lasa ny ambany ihany iny dia nefaran'le izy tafiditra daholo na ny vato be na ny vato kely na ny fasika zay ny tena tsara hoe andaminantsika amin'ny fiainana ary tsara nanantsika afantarantsika hoe inona moa ny tena priorité amin'ny fiainana inona ny tena priorité arahako iny ny vato be atsika iny priorité iny rehefa fantatritsika hoe tia le priorité ka alefatsika iny dia miditra tsisy dikany amintsika miditra ameko illustration hafa ihany nareo ohatran'izany hoe raha mandeha zay moa isaka mandeha sekoly na zomana ohatr'izany terikely le tomobile nefa ny entana tena be dia be tena valizy misy valizy ngeda be valizy kely valizy ohatran'izany sahirana mihitsy zay dia faly rehefa mampiditra tafiditra daholo izy rehetrarehetra sady fier izy amin'ny tenany hoe tafiditra le izy satria nampidiriny aloha le valizy ngeza be misy fotoana zany mampiditra dia tonga dia nalefako fotsiny aloha fa avoaka daholo tsy atonina dia nalaina dia nampidirina ny valizy ngeza be dia alahatra eo akaikiny avy eo le salatsalany dia avy eo tsofotsofoka nelinelany ihany ny ordi sy le pie kelikely reny dia tafiditra ao anatin'ilay tomobile daholo ihany izy rehetrarehetra ohatr'izay tsika rehefa mandeha voyage koa ohatran'izany ny entanareo angamba ny ohatr'izany rehefa mandeha voyage hoe afidirina aloha ny akanjo zay fa majinijinika sy mivakarako fa tsy tonga dia fihainoana entana kely tsy ihanina le izy efa samy mahay le priorité tsika fa resahantsika le izy androany hoe mila petraka amin'ny priorité mila petraka amin'ny voalohany raha ndehantsika amin'ny maraina tafiditra daholo ny rehetrarehetra sy ny fanahitsika rehetrarehetra le fasika sy ny vato kely fampidiro aloha Andriamanitra ao anatin'ny fiainana isan'andro rehefa maraina ny andro amen apetrao amin'ny toerana izy Jesosy moa fa lazainy raha teo hoe izy le vato lampy vato ino moa vato fehizoro izy le vato lampy izy le vato fehizoro
dia izy aloha apetraka voalohany amin'ny fiainantsika azadino isan'andro azadino rehefa maraina aokontsika mba tena hoe samy andama amin'ny fiainana hoe alamiko ty na misy inona dia apetrako aloha ny an'Andriamanitra mivavaka aho mangingina apetrako ny an'Andriamanitra avy eo rehefa mifoa tohatra mivitako daholo fa tsy hoe efa eo ampanaovana asa dia sady lasa ohatry ny endrehan'ny eritreritra toute la journée hoe ty za dia tsy navita mivavaka androany ty za dia fa mila mandamitsika amen mila mandamitsika amin'ny fiainana mila mijery hoe aiza mila mandinga zantsika hoe aiza ny priorité atsika aiza ny vato aiza ny fasika fa tsy voatery le misy fasika tsy voatery hoe ratsy misy hoe vato kely fasika misy priorité tsy hoe ratsy fa mila lama hoe tia voalohany dia tia farany amen dia mila jerevana hoe inona motivation antsika sao dia hoe animba ny priorité atsika le izy satria ny priorité atsika dia le fahalara-pamiana zany ino ny tena hoe miantoka motivation atsika isan'andro amen raha ohatra ka hoe mandeha fotsiny ny teny ohatra anake zany anazavako anazy ndreto mila fantatsika ny toe-po mba indraindray fantatsika ny priorité fa tsy fantatritsika le toe-po miatrika anazy zay le izy zay ny tena mahalaza anazy fantatritsika ny priorité fa tsy fantatrika ny toe-po miatrika an'izay zavatra zay misy fotoana indray mandeha tondra ny Ruben tsy haiko hoe bosy ny voateniko izy moa zazalahy kelinay manao ohatran'ny maindakta zany Ruben zazalahy kely dia nakany amin'ny nanao foot zay dia izahay efa niteny anazy foana hoe ianao raha vao manao foot eo dia mibaolina anao tsy maintsy lalaovan'ny olona fa tsy voatery anao rery rehefa tafaraka terrain eo dia mandeha ary le izy dia amin'ny mahazazanazy rehefa hiala amin'izay izy fa hoe te hanao zavatra hafa dia tiany alaina le baolina dia atsony papa alaivo ny baolina dia tsy nakany tsy nakany dia tsy nandeha naka an'le baolina fa dia navelako izy aloha izy ataony eo fa tsy nakany naka an'le baolina satria misy zavatra mila volena ao anatiny hoe fomba fihetrehana zavatra ohatr'izany dia tsy ny tenanao fa ny olona ihany koa dia mila fantakontsika zany ambadiky ny action anako hoe misy toe-po ohatr'izany tian'Andriamanitra ananantsika dia volentsika misy exemple anankiray avy eo mpangoko anaty teny iray izy misy exemple anankiray ohatra hoe mandeha tomobile zao dia rehefa mandeha tomobile dia tsy mipetaka ny ceinture dia pim maneno le misy maneno amin'ny tableau hoe tsy mipetaka ny ceinture dia matetika tsika ohatry ny manana tendance hoe rehefa iteny hoe apetao ny ceinture fa maneno le izy na hoe mandeha ny andalana mitondra zaza tadidiko tamin'ny mbola kely ny ankizy dia indraindray tafiteny an'izao hoe ataovy any ariana fa bidin'ny polisy dia nefany tsy izay le fomba tokony hitaizantsika ny saintsika satria manomboka ny fitondrantsika ny saintsika ny ahafahantsika mahafantatra ny antony tenin'Andriamanitra anankiray avy eo satria zay zany tiako atongavana amin'ilay exemple ny mahatonga an'ilay hoe anaovana ceinture dia satria raha midona ny tomobile dia madony ery amin'ny pare-brise ny loha nisy fotoana ilay zazany anay dona ilay tomobile nitondra anazy mipitika tamin'ny pare-brise ny loha vaky ilay pare-brise tsy nanao ceinture ka zareo teo amin'ny devant saotra an'Andriamanitra fa narovana Andriamanitra izy dia tsy naninana kely ary
fa indraindray tsika mana tendance itao ville koa hoe mandeha mora kely dia isy accident ivadika fa masoko zao ohatra nefa nahita tetsy amin'ny anina tetsy hoe mandeha mora kely le taxi dia domile 4x4 dia tonga dia mivadika amin'ny ora tsy ampozina zany hoe le anaovantsika ceinture de sécurité zany tsy resaka hoe hoan'ny polisy tsy resaka hoe sao dia sakana amin'ny polisy alain'ny polisy ny papier na hoe maninoneny ny tomobile dia anaova le izy fa manana saintsika hoe matoatsika manao ceinture dia satria miaro ny tenantsika tsy ho tratra ny loza raha sanatria sendra misy ny tampoka dia ohatran'izay le izy raha ohatra ka tena mila mifantoka zany tsika amin'ny tena anankiray ahafahantsika mahafantatra hoe rehefa tonga ny ten'Andriamanitra hoe priorité dia mba mahafantatra tsika hoe aika izao zany ny anton'izay zavatra izay fa tsy hoe koa hoe zay fotsiny dia arahana fotsiny nisy fotoana tetiny teny ohatra hoe misy mandeha izy dia tsy fantatra ny antony dia narahako fotsiny le tenin'Andriamanitra fa aveo tsika rehefa mivoatra tsikelikely memorosa ao anatin'ny fanarana an'Andriamanitra dia fantaritsika indray hoe inona ny anton'le zavatra anankiray amen raha ohatra hoe resaka priorité zao tamin'ny fiainako mba ohatrany hoe mba hijoroako volobelona kely na dia efa niteneniko ihany arany satria betsaka le izy betsaka ny fasipasika betsaka ny vadikely tamin'ny fiainana taloha tena farak'izay tia jeu tsika fa avy eo rehefa tena hoe nandinika an'izany hoe inona moa ny tena lara-pahamehana satria ao anatin'ny jeu misy ny namana dia nitondra ny namanamana efa lehibe zany tsy tamin'ny mbola kely tsy atao zany fa tamin'ny efa vita mariazy zany voaka miray maraina mivata ordinateur ngeda be ohatran'izany avy manao jeu miaraka amin'ny ankizy amin'ny lehibe ka amin'ny lehibe miaraka aminay dia hita zany zao tamin'izany raha zay nikahako dia zay ny fasipasika sy ny vadikely dia taterina izy tena nijanona aloha nijanona tanteraka sahoana dia nijanona le izy za tamin'izay faly fotsiny ako hoe aisa nahazo vahana tao ohatrany hoe tsy aleova izy manao jeu mba hitanao eo fa efa nisy mivoaka aveo indray tao an-trano rehefa tsy mivoaka intsony dia nefany priorité tsika koa miova amin'ny fonction fandrosoantsika Andriamanitra nanana patience izy fa soa ihany fa mbola nisy ny famindram-pony na andranahitra eto fa mety hoe vera ohatra hoe maika be Andriamanitra tsy androko tsony fa nanana patience izy da teoriana amin'izay amen tena tsy manao lizy reky tsony bon indraindray manao fa tena juste hoe kely fa tsy iny akory ny vaindohan'ny raharaha hoe andeha tia anandevo anahy eto isa maraina amin'ny 10 maraina eto na amin'ny 3 hariva dia efa eto foana anankana raha vao maka ny fotsika ilay izy mihoatra ny fitoeran'Andriamanitra dia efa sampy daholo zay rehetrarehetra zay nefa tsika tsy mpanompo sampy tsika mpanompo an'Andriamanitra amen sao dia eritreretintsika hoe mpanompo sampy dia reny eny ivelany reny hany indraindray tsika lasa mpanompo sampy raha vao mitehitra amin'ny zavatra hafa raha vao manao zavatra hafa fa tsy zavatra hafa maka ny toeran'Andriamanitra anankiray eo amin'ny fiainantsika fa mila tena hoe Andriamanitra zay le hoe miaino ny feon'Andriamanitra foantsika miaino ny feony isan'andro mba ahafantarantsika hoe zao ny tadiavin'Andriamanitra zao ny priorité ahoana ny ahafantarantsika hoe inona ny priorité anankiray ohatra amin'ny fiainana misy exemple azo raisina ohatra zao hoe Andriamanitra zao raha namorona ny olona izy namorona ny zavaboary rehetrarehetra dia izy natao amin'ny farany ny olombelona natao amin'ny farany satria tsika ny priorité any dia tena hoe tsika natao amin'ny farany raha ohatra izy ka hiakatra ho any an-danitra dia izy
inona lazay fakany tsitsika mantsy fa Jesosy aka hiakatra ao any an-danitra izy inona lazay fakana izy mandehana ataovy mpianatra ny fireneny rehetra zay ny lazay fakany zay resaka farany zay resaka farany zay rehetra farany iny ny priorité-any ohatr'izany koa ahafahantsika indraindray maka décision ary nisy fotoana nahafahako naka décision zany hoe rehefa misy toe-javatra anankiray dina ny eritreretintsika hoe fanapahakevitra mila raisitsika dia inona zay maninona ny fiainantsika zany zay maharitra zay mijanona farany eo amin'ny fiainantsika amen inona ny zavatra mijanona farany eo amin'ny fiainantsika ariny raha ohatra hoe mandinika zao tsika tsy tsika tavitry ny lanitra eo kavanany iray izy ny farany miaraka amin'ny Jesosy eny an-danitra moa zany izy ny farany eo amin'ny fiainantsika ary tsy tokony izy aka na solo an'izay toeran'izay fa tena hoe raha misy zany ny safidy dia comparé amin'ny Jesosy foana aloha inona ny tokony ataoko arany dia apetraka tsika foana Jesosy voalohany aloha satria izy no farany eo amin'ny fiainantsika izay le izy ny alpha izy ny omega izy ny voalohany amin'ny fiainantsika dia izy ny farany eo amin'ny fiainantsika amen dia mila apetraka tsika izay misy fotoana raha ohatra hoe resaka fiainako taloha zany zao tantaraiko ohatra hoe miaraka amin'ny namana ve zany sa hiaraka amin'ny vady ohatra ny tena atao voalohany dia tsy maintsy miteny mametra-panontaniana fotsiny zany hoe iza ny voalohany dia iza ny farany fa mametra-panontaniana fotsiny zany hoe tia ny farany iza ny tiako dia zay tiatsika aritra atsika amin'ny farany zay ny priorité atsika tsy zay ohatra zany contre vady sy namana zany ka raha ny namana ohatra ny tiatsika kokoa mihoatra n'le fanambadiana dia iny zany tiatsika aritra kokoa ohatra amin'ny farany dia betsaka iny dia iny miaritra atsika amin'ny farany eo fa le vady avy eo any fa raha ohatra ka hoe vadiko ny tiako aritra hatramin'ny farany dia izay le izy ao anatin'ny asa fanompoana mety délicat kokoa ny tenenako anazy ohatra mivady ve sa ny asa fanompoana ny tsara manambady olona manompo dia miara manompo saany zay le izy manambady miara manambady tena hoe mpanompon'Andriamanitra miara miaina zay ny hoe tsy jerevantsika na ny tanora tsy jerevana sahidenantsika any anaty fiangonana fa tsy any ivelany dia anytsika no mitady le vady tadiavintsika fa tsy any ivelany dia avy eo zavatra olona tsy afaka hoe hiara nompo dia lasa veritsika amin'ny fiainana tsy hitantsika intsony zany hoe inona ny priorité satria tapina ny lalana vady zany asa fanompoana nefa ny tsaroka ny teny fahendren'ny mpanompon'Andriamanitra mandrakariva hoe zafady paster fa tsy afaka topy karakara tsara aloha ny tokantrano izy dia avy eo verena aty satria izay le izy tokantrano maharitra antsika amin'ny farany indrindra ny asa fanompoana indraindray misy tsy mety hanana fahafahantsika dia azonareo fa ny asa fanompoana nefany noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia ataontsika anisan'ny lahara-pahamehana voalohany foana fa tsy akory andavatra hoe zay hono ny tenen'ilay mpanompon'Andriamanitra tery hoe tokantrano tia mivadiko aloha ataoviny sekolinareo tsy ohatran'izay fiombonantsika amin'Andriamanitra dia ahafahantsika mandinika sy manavaka an'izany foana amen raha ohatra hoe ohatra hoe ny tanora ohatra zao raha mety hoe tena efa akaiky an'Andriamanitra be tia hivavaka ianao nefa mitenanao ny ray aman-drenao hoe ndana re mba saosan ny lamba dia mideritsika hoe mila mandamintsika ahoana dia tsy le action comparentsika tsy le action tsy le fanaovana zany hoe tsy haiko raha zay le izy tsy le hoe ndana mandeha dia sason lamba dia hoe iza ny farany ve le manasa lamba sa le ray aman-dreny fa le toe-po
le toepo a hiatrehantsika le situation anankiray zay ny tena important zay mahatonga nahako le teny tamin'ny voalohany hoe teny taloloha kely teo hoe mila mifantoka ny antony teny anankiray tsika afahantsika mandama ny priorité atsika amen dia le toepo zao ny tena hoe antony hoe raha anatiny hoe ka ohatran'izany hoe ka tena hoe manala saly hoe zahoana tsy vavaka ny tiako atao faraniko lambo zany afaka vita fa ny toepo dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe manajana raha ianao sy ny renao ka nandidiany Jehovanao dia maro andro ianao mba mahita soa dia ahita soa amin'izay tany men'Andriamanitra ho anao dia alefantsika aloha ny ten'Andriamanitra aplike antsika avy eo tsika mandamina fotoana antsika eto amin'ny fotoana ivavahako zay ke azonareo zay le izy dia ny toepo a eo am-panompona dia tena hoe raha ohatra hoe fantatritsika ny priorité atsika ny priorité an'Andriamanitra fantatritsika ny priorité atsika amin'Andriamanitra ka rehefa manompotsika dia mamorona toepo tena tsara sy toepo a voavolavola tsara eo am-panompona an'Andriamanitra izay zavatra izay satria le toepo antsika mifantoka kokoa amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra noho ny fifatohantsika kokoa amin'ny fitiavantsika manao ny asa an'Andriamanitra amen samihafa izany satria tsarytsika rehefa manao asa an'Andriamanitra dia tena hoe mahita an'izay hoe inona ny tena ompon'Andriamanitra inona zay nge le fiambonana amin'ny isa-maraina atsapahantsika an'izay dia ahafantarantsika an'izay fitiavan'Andriamanitra zay hiainantsika an'izay fitiavan'Andriamanitra isan'andro zay dia ahafahantsika amin'izay mitondra ny fiainantsika amin'ny décision rehetrarehetra ataontsika amin'ny asa fanompoana taloha zao zahako tamin'ny mandeha io régie io dia mandeha le régie dia tafateny avery hoe za aloha tena arovan'Andriamanitra mihitsy fa ohatrany tsy narahako tsony hatramin'izay nanaovako an'ity zavatra ity hoe ohatrany tsy narahako tsony dia nandeha tamin'izay fa ny nampadiso anahy dia izao tafafantoka tany amin'ile hoe tsy narahako tsony ny foko fa tsy tafafantoka tany amin'ile hoe ataoko an'Andriamanitra foana ity zavatra ity indraindray mantsy ny lasa mamorona doctrine hafa tsika hoe rehefa manao asa an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia mandeha daholo ny anjela manaraka anazy dia miaro anazy dia arovan'Andriamanitra ianao rehefa manao asa an'Andriamanitra tsy arahako tsony ho salama ho tahina be indraindray lasa tafafantoka ohatran'izany ny saintsika fa mila miverina foana tsika hoe tiako ianao Andriamanitra dia ataoko ny asanao ary ataoko amin'ny fo ataoko tsara ataoko amin'izay rehetra tsy hiova amin'izay ninninona tombontsoa ninninona fahaverezana dia ho an'Andriamanitra foana ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika dia lasa miala amin'izay tsy lasa hoe tena hoe nisy fotoana taty-aoriana tena narary amin'izay dia nazavain'Andriamanitra mihitsy hoe mety marary any ny olona anankiray fa tsy Andriamanitra ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe ny anjelin'i Jehovah hozy izy mitoby izay rehetra matahotra azy fa tsy mitoby izay rehetra izy tsy niteny hoe mitoby izay mitoby manodidina ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy fa izy tsy niteny hoe mitoby manodidina izay rehetra manao ny asany dia tena hoe zay dia rehefa manao asa an'Andriamanitra tsika ataovy tsara ataovy amin'ny fo ataovy ho an'ny asany aza azendrasina valiny fa ny priorité an'Andriamanitra dia izay foana hoe ny atateraka an'io asany io hatramin'ny farany amin'ny fo tena hoe feno fatokisana tanteraka an'Andriamanitra amen misy andin-tsokatra masina anaky telo ngamba reto vakintsika resaka priorité an'Andriamanitra Matthieu 1:7-8 hozy izy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampy anao izany rehetra izany amen io ny mila katsahantsika isan'andro isan'andro amin'ny fiainana mila manontany an'Andriamanitra foana izany tsika mangataka direktiva hoe ahoana ny fomba
atanterahana n'izany fampidinana ny fanjakan'Andriamanitra zany eto amin'ny eto. Amen. Dia misy anankiray koa amin'ny 22 Matthieu 22 35 jusqu'à 38 angamba. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe mpampianatra didy manao ahoana ny lehibe ao amin'ny lalàna. Dia hoy Jesosy taminy, tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Zay. Dia ny efatra kely Salamo 7:24. Dia izy hoe zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia ny toetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinga ny tempolony. Amen. Tena hoe Davida nanana toe-poan'izany. Davida tena nanana toe-poan'izany hoe mitoetra ao an-tranon'i Jehovah, faly mijery izy, tena hoe faly mijery, sondriana, tena hoe ao anatin'ny fony mihitsy zany mijery ilay fahasoavan'Andriamanitra, mijery ilay hoe tempolon'Andriamanitra. Amen. Dia farany fahatsiovako ny amin'ny Matthieu 9:1-7 izay miteny manambara ary nampisehoan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny vavaka, izany hoe tena hoe priorité zany. Dia rehefa samy mandingitsika any an-trano dia dinio tsara. Rainay izay any an-danitra, izy ny voalohany, ho amasinina ny eny anaranao, avy eo atao aloha ny fanjakanao ny asany, atao eny ny sitraponao, manatanteraka ny heriny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ameonay io ny hanina isan'andro, izay vao tonga ny sakafo sy ny filantsika, izay vao tonga ny azonareo. Dia apetraka rehefa ao anaty mangingintsika, mandinika mametraka ny izy Andriamanitra, dinihana tsara hoe izy ny priorité voalohany amin'ny fiainantsika. Rehefa manao an'izany tsika, rehefa mivavaka tsika dia mahita hoe Andriamanitra foana zany ny voalohany. Amen. Misy indraindray ary tiana nanao préparation an'ity tamin'izay, dia voasoratrinao tato hoe niteny paster zao hoe misy priorité hozy izy ny fiainana. Aza mitomany raha ohatra ka tsy raisin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao aloha, fa mandamy izy dia miverinao aminao, fa tsy tonga dia hoe raha tsy fanahy ilay pasteur. Zay ilay phrase angambany, tsy haiko mety tafitena izay pasteur angambany dia voaraiko noty ilay izy. Fa tena hoe indraindray tsika eo mason'ny mpanompon'Andriamanitra aloha, tsika tena farak'izay tiana ary etiny ambavaka. Tsapako mihitsy amin'ny fiainako hoe misy fotoana pasteur ohatra tafateny amiko izy hoe mitondra mbavaka ao anareo foana zay ary tena hitako mivaingana eo amin'ny fiainako mihitsy ilay hoe mitondra mbavaka, tsy voatery resaka bola fa resaka fiarovana. Tena hoe za aloha mbola tsy tena hoe inona, fa tena hitako mihitsy hoe tena zay ilay vavaka pasteur zay, fa miaro anahako, tena miaro anahy tanteraka mihitsy, miaro ary miaro ny lalako, tsy ho diso fa miaro ny lalako handeha foana. Dia tena hoe tsika tena hoe voalohany amin'ny fiainana. Fa indraindray tsika rehefa manantona pasteur dia indraindray koa tsika anisan'ilay fasika kely, anisan'ilay fasika sy vady kely tsika, fa tsy voatery ilay priorité any alohany amin'ny voalohany. So tsika malahelo hoe tsy raisin'ny pasteur, tsy tongo pasteur nefa nasaiko nakaty, manana izy mety tsy teny an'izany eto, fa tsy tonga izy tsy nahatanteraka an'izay vao marary tafotoana kely na kikely dia indeha hiantso amin'ny pasteur. Indraindray tsika fasika ny zavatra hoentintsika any amin'ny pasteur eo anatrehany, satria izy koa manana ny vatibeany izay karakarainy ihany koa ataony ary tena manahirana anazy. Kanefa araka ny tenentsika teo, izy manana vatibeany fa tafiditra ao anatiny foana ihany tsika, satria ampidiriny tsikelikely ao. Fa zay amboarina ny fo ny hoe raha sendra hoe ohatray fa tsy hoe koa hoe tsika tsy sanatria hoe ametsy mpanompon'Andriamanitra. Amen.
dia donc antsika andinika hoe par rapport amin'izay priorité rehetrarehetra zay andao andinikitsika hoe aiza ho aizytsika amin'ilay aiza ho aizytsika izy tsika hoe Andriamanitra ny voalohany amin'ny fiainana dia aka fotoana kely tsika androany hoe aiza ho aizytsika amin'ny fiainan'ny ohatran'ny Martha sy Marie. Marie le mazoto manao asa be, le anankiray le mazoto mikohoka fa Martha le mazoto manao asa dia Marie le mikohoka zafady tompoko. Fa avy eo andinika fiaina tantara anankiray tsika tsy vakintsika intsony le teny fa misy ny tantarany zanak'adala. Anatin'ny zanak'adala dia misy acteur anankiroa, misy olona roa fa ahitantsika toe-po anankitelo. Rehefa nandeha le zanany lahy dia nandeha izy lasa tonga dia lasa fotsiny nandeha dia avy eo miverina izy verina indray izy izay ny toe-po voalohany, verina indray izy niverina nakeo am'rainy nabandonné ny daholo rehetrarehetra ary nanenenany dia verina izy izay le toe-po fahatelo. Faharoa ny toe-po fahatelo teo le zanany lahy le zokony lahy le anankiray hoe za teto foana fa ahoana tsy nikarakarainy. Donc dinihana kely raha ohatra ka hoe miteny maneno ny trompetra zany le amin'ny sekoly maneno ny trompetra dia mivoaka eny amin'ny lanitra ny anjelon'i Jehova. Dia izy hoe manapa-kevitra Andriamanitra androany fa hofoanana ny elo, izay ny anonsan'ny anjely fa mahazo manao izay tiantsika atao daholo tsika. Zavatra izay tsy hitranga zany diso fanantenana ny sasany fa tsy hitranga zany fa raha eritrereto hoe raha izay le nitranga. Nanapa-kevitra Andriamanitra hofoanana ny elo dia ahoana amin'izay tsika ho aizytsika. Misy karazany telo zany tsika mpino. Toe-pontsika voalohany misy kristianina tonga dia lasa fotsiny liba faly amin'izay mahazo manao izay tiako naiza naiza, tsisy tahotra intsony, tsy matahotra ninina, tsy matahotra ny elo fa mahazo mandeha mahazo manao izay tiako erak'izay tany alehako rehetrarehetra, tsisy problème, tsisy manenjika. Zay le ohatran'le zanak'adala le lasa voalohany nofo ny priorité-any fa raha mandeha ary izy miaraka amin'ny samy kristianina dia matahotra olona fotsiny. Ka za raha nisy an'izay teny izay hoe tsy nisy ny elo fa dia alao andeha amin'izay tiako aleha fotsiny. Lasa manompo zavatra hafa, lasa amin'izay zany vao tena nisongadina le hoe hanompo zavatra hafa, lasa hanompo vola, hanompo arena, ananao foana azahoana an'izay tena hoe fiadanana eto ambonin'ny tany. Ny ten'Andriamanitra tsy misy mpanompo manompo tomporoa fa ny anankiray ho alany dia ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavony. Izay le anankiray lasa amin'izay anaraka n'ilay tompo anankiray izy fa najanony le tompo tena izy. Misy indray karazana kristianina voatonga izay annonce izay teo izy Jesosy io za ve nanompo anao teto hatramin'izay dia mitovy amin'io, mitovy amin'reto zany avy eo lasa verimaina zany ve ny asa fanompoka rehetrarehetra Jesosy, satria mba nanompo ihany dia ny faranay lasa mitovy, lasa samy tsy misy makany amin'ny elo zany ny ezaka be nanao izay natao rehetrarehetra. Nandeha fotsiny ny asa fanompoana, manao ny asa fanompoana maro. Izay le manao ohatra ny tahaka ny Martha mandeha amin'ny asa fanompoana fotsiny dia ohatran'izay le zoky lamatoa amin'ilay zanak'adala hoe za ve teto foana dia tsy mba nisitraka, lasa misitraka amin'ny asa fa tsy mandeha amin'ny finoana. Dia misy karazany fahatelo anankiray amin'izay le kristiana fahatelo hoe tena hoe misaotra Jesosy fa na zany aza za tsy ala aminao mandrakizay na tsisy ary ny elo. Amen. Dia tena hoe manana an'Andriamanitra ho priorité ninona fa rehefa ohatran'le verina ohatran'le zanak'adala tena hoe tonga dia miverina amin'ny trano iray na hoe ninona tsy ala aminao ary tena hoe nahazo akanjo vaovao, mahalala amin'ny famarinana
Andriamanitra aloha ny anazy ny priorité, Andriamanitra amin'izay a zay vao ny ambiny. Amen. Dia misy tantaran'ny anona no ilazako anazy farany, tantaran'ny Ezekia. Tantaran'ny Ezekia izay vakitsika angambany amaranantsika anazy roa mpanjaka faharoa toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary tamin'izany androany dia narakisaka maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao nilazain'i Jehova, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova, engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foky rehetra, ary ny nanaovako izany izay tsara eo masonao dia nitomany mafy izy. Ary mbola tsy tavavoaka ny tanàna avovoany Isaia dia tonga tamin'ny teny Jehova nanao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe izao ny lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa nohenoko ny fitarananao ary efa hitako ny ranomasonao, indro ahasitrananao ao ka afaka mpitso dia hiakatra ho ao an-tran'i Jehova ianao. Amen. Ezekia dia mpanjaka tena voalaza ny ten'Andriamanitra fa tsy nisy olona nahavita ny vitany talohany nataony hoe nanafoana ny izay tsy mety rehetrarehetra ny teo amin'ny zanak'Israely, nipotehana daholo zany izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izy dia tena nandeha tamin'ny fahamarinana, nandeha tamin'ny fo, fa rehefa taterina izy zay vao tsarony izay asa zay, tsy akory hoe nandeha le asa zay, fa rehefa nanomboka fantany hoe tapitra amin'izay le androny dia niangavy tamin'i Jehova raha nampatsiahan'i Jehova amin'izay. Le toe-pony le voalohany le toe-pony izay no tiako ampisehoantsika hoe le toe-pony teo am-panimpona na tsy nilazain'Andriamanitra ary izy tamin'ny voalohany hoe ho fatana ohatr'izany dia tena hoe tia an'Andriamanitra ary tsy manaiky compromis fa andeha amin'ny fahamarinana foana, anao ny sitrapon'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro. Ary na ohatra ka vita io zavatra io, vita ity hoe namen'Andriamanitra izy, mbola namen'Andriamanitra 15 ans izy, 15 ans izy dia mitovitovy amin'le fanoharana teo an'ilay izy tapitra ny elo. Indraindray tsika mantsiny izao tsy fantatritsika hoe ovintsika no faty, oviana no fa mety tampoka be, ary tampoka fandogavan'i Jesosy, tampoka tsy amin'ny anaran'i Jesosy aloha tsy izy ny loza, fa indraindray misy olona ohatr'izany. Dia fa ny anazy efa fantany hoe afaka 15 ans indray izy vao maty, kanefa na fantana raha afaka 15 ans izy vao maty dia tao anelanelan'izay izy mbola nanao sitrapon'Andriamanitra tsara foana, fa tsy akory hoe 14 ans ako aloha anao izay tiako, fa amin'ny 15e année amin'izay ako dia hivavaka, hikohaka, hibebaka amin'ny ratsy rehetra fa efa ho avy amin'izay le andro. Aoka tsika tsy hiandry an'izay fotoan'izay fa isan'andro dia andeha hanao an'Andriamanitra ho voalohany amin'ny fiainantsika, ho priorité amin'ny fiainantsika foana. Amen. Mangataka ny mpanompon'Andriamanitra tovoko azafady. Tiaka mafy be ho an'i Jesosy sika, manasanao hitsangana ampifaliana sy ampitiavana hoe tsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fotsika manoloana ny teny ny afatra lohahevitra izay nomen'Andriamanitra hiatrehantsika ny maraina vaovao, ny herinandro vaovao. Inona ny teny androany moa? Mila mahay mametraka lahara-pamehana amin'izay anjara tsara raisitsika avy amin'Andriamanitra. Amen. Dia ilay izy tsy hoe miara enjehana daholo, fa misy zavatra mila apetraka ho voalohany. Todalefa mifanatitra hivavaka vetetika, vavaka vetetitsika. Vetetika fotsiny vavaka ty fito dia atao mifanatitra. Dao tsika hiteny amin'Andriamanitra Tompo ampianaro ahy ametraka ny lahara-pamehana mifanaraka amin'izay tianao. Hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny fahafahanao mandamina, misy zavatra mila laminao, misy zavatra mila arindra. Mety efa fantatrao ihany hoe rehetra le tokony atao, fa rehefa tena miatrika dia lasa tsy vita le tokony atao, lasa le ambokambony lasa enjehantsika,
fa tsy le tena izy zay mahatonga an'Andriamanitra mamangy amin'ity ity. Misy karazana lara-pamena no meny tompo teo fampatsahivana antsika. Ny fanjakany aloha maninona? Voalohany. Inona ny didy voalohany? Tiavan'Andriamanitra. Dina le fahatelo. Ny le fahatelo teo anaty kahie koa fa le ambany ery mbola izy. Tsy netiko eto mihitsy le kahie mba ho ampianao a. Inona le voalohany? Fanjakan'Andriamanitra aloha priorité fo zay mahatonga anao tonga eto isamaraina raha mbola azo atao. Le faharoa tiavo Andriamanitra. Rehefa tianao Andriamanitra mahafantatra ny tokony ho atao ho azy ianao, na ho an'Andriamanitra, na ho an'ny asany, na ho amin'ny manodidina. Alleluia. Dia nisy fahatelo teo na so zay andreo manjary. Ianao tsy mety mamaly dia tsy maintsy makakay zany. Hitanao na pasteur be ary tsy matadidy. Psaume 27:4 matoa mantsy men'Andriamanitra ilay izy dia mila tsy hoe miala antsika dia metraka priorité be. Inona moa le priorité? Manjary lasa ohatran'ny hoe matiantoka dray antsika miatrika ilay sekoly satria tsy voaray ilay izy. Le fahatelo hitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy sarobidy zany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny momba manontolo. Le fanatrehan'Andriamanitra tsy hoe eto amin'ny fivoriam-bavaka foana ianao tsy izay, fa tena hoe renao mihitsy ny hoe tianao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Daotra isika vavaka zavatra anankitelo nomeny tompo izay. Fa raha vao tsy ireo no mipetraka, ady eo foana ianao. Ary io mafy io ady io. Jesosy efa niteny ety amin'izao tontolo hoe hitanareo fahoriana. Tsy tsara io, ie mafy io. Fa isika mila manam-pahendrena, mamerina ny fiainantsika ao amin'ilay tenenin' Jesosy. Priorité voalohany fanjakany atao voalohany. Priorité faharoa fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny priorité fahatelo aoka ianao ho tia sy toetra eo amin'ny fanatrehana sy raha atao mivavaka. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy entinay tonatrehanao ny fonay, ny fiainam-panahinay izay rehetra mahakasika anay. Amerina milonina ny tokony ho lara-pahamehana fa anisany mampikorotana tonga olana tsy maintsy vahana isan'andro isan-kerinandro. Ny tsy maintsy hiatrehana nefa tsy mahay miatrika izay satria tsy mahay mametraka hoe inona tokony atao voalohany. Ary anatin'izany dia matetika izay apetrakay no mahatonga le fahadisoana satria tsy miainao anao izay. Sotra fandrohany maraina dia nampatsahivinao fa ao am-ponao ny hita sy karakaranay. Atonga anay ho tsara fanomanina hiatrika ny fiavianao sy ny fiverenanao. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho hainay hatrany mametraka avy any anaty. Ny fanjakanao ho voalohany, ny fitiavana anao ho didy voalohany, ary ny fitoerana sy ny hotamany eo amin'ny fanatrehanao. Atonga ny fanatrehanao ihany koa hotamany eo amin'ny fiainanay. Tsaroviny tsara ray avy izay tonga eto amin'ity marain'ity. Aoka hivany ny olana eo amin'ny tsy fahaizana mametraka lara-pamehana. Araka ny vavolombelona ny teny sy ny fampianarana izay napetraka teny am-bava-mpanomponao, lasa tany maizina tsisy endrika sy foana amin'ny fiainanay raha vao tsy mahay mametraka ny priorité araka ny tokony ho izy izay. Aoka ho fotoana isian'ny mazava, isian'ny fandaminana, isian'ny fanamboarana sy ny fananganana indray androany tompo, satria hitodoza hijery ianao amerina izay tokony ho apetraka ho voalohany eo amin'ny fiainanay. Izay rehetra manana fahasarotana tompo anova, anamboatra, andamina ny fiainany dia androan'ny fotoana fahanao manampy azy. Zavela hiala maina avy eto amin'ny fanatrehanao izy fa miala eto dia misy fahatongava-tsaina avy amin'ny fanahinao izay miasa ho ao anaty anainga fiaingana vaovao, fanapa-kevitra tsara, ametraka an'izay tokony ho atao sy izay tokony ho vitaina, ny lara-pamehana momba ny andavanandro sy ny fiainana ray manontolo ho voalohany mandrakariva. Io Jesosy ny tsiraray avy izay tonga eto. Ao no nanao sakrifisy hanatrika ny sekoly fa mangeta hitanao. Ao no mitondra mavesatra ao anaty ady, ao anatina fahaverezan-kevitra, misavatra be dia be famoafao fa mino izay fandroany. Amin'ny alalan'ny teny tonga tokony ankatoavinay amin'ny fahaizana mametraka mamerina milonina izay tokony ho lara-pamehana dia misy zavatra misokatra ho azy ao ambadika izany. Dia izany no fanantenanay tompo ary enao ny fanantenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny dera laza ny anja voninahitra izay anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandraka. Misaotra fa mampiteny ny mpanomponao ianao, misaotra fa manaitra ianao, misaotra fa tsy mamelanay handeha hamakivaky ny herinandro anatin'ny fahamainana, omenao teny sahaza hanina ho an'ny fanahinay, mitondra famelombelomana, fanilo ny tongotra azy fahazavana ho an'ny dianay. Ainao an'izay mahazo azy, mahazo ny teninao no momba anay manontolo dia fahasalamana ho amin'ny vatanay. Misaotra Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety iarana tsy le mpanao fanatitra teo fa nanao vavaka kely ntsika izay vao
Alléluia. Teneno akaikinao a alaminy tsara ny programme ampiainanao io hoe fa raha vao tsy alaminao io hoe a dia lasa maizina io hoe a lasa tsisy endrika io hoe a dia lasa foana io hoe drandray zany mamaika antsika dia hoe foana enganie mba ho feno fa raha feno io fa tsy hainao ny priorité dia tsy ho ela dia miverina foana indray satria mila endrenao a miatrika an'izay nomen'Andriamanitra. Raha vao tsy Andriamanitra ny priorité eo a mety ho azonao izay irianao, mety mitranga izay angatahanao fa tsy haharitra ilay izy satria tsy Andriamanitra no napetraka ao ho voalohany. Ataovy Andriamanitra foana ny voalohany, ataovy Andriamanitra foana ny voalohany. Dia mino amin'ny anaran'i Jesosy fa tontolo andro a tsofina rano tontolo andro aneon'Andriamanitra ny voninahiny a ny androany a atrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa tsy hisy fahadisoana androany, tsy ho diso lahara-pahamehana ianao amin'ny anaran'i Jesosy a ary tsy ho diso ny fahamangin'Andriamanitra, tsy ho diso ny fahabetsana sy ny fahavokary nomen'Andriamanitra sy oman'Andriamanitra ho amin'ny androany. Apetrao tsara fotsiny hoe iza le vato be mila atsofoka anatin'ilay camion, manomboka efa miletaleta tsara le camion a atsifondray mivato kely fa mbola mety io, efa manomboka efa ohatra mitady efa hoe tsy aleo ave ajanona amin'izay mbola sisy mifasika efa mbola miainga io. Fa raha vao fasika na alefanao meloha dia ohatry ny tsentsina meloha amin'ny fotoana dia ohatry ny atsaloha ajanona ve le vato be, nefa le vato be tsy azo ajanona. Ty sekoly ty tsy azo ajanona na tsy afaka renao, tsy azo. Hoe aloha mba tsy asiana rapitso izany hoe tsy afaka rapitso hoe afaka ianao, fotoam-panafana ny androany afaka ianao. Hainareo mahatonga n'Andriamanitra manaitra indraindray afaka ihany ianao fa misy zavatra tsy resinao, reso eo le izy manjary lasa tsy mipetraka le tokony hipetraka dia tsy apetraka Andriamanitra zay tokony hapetraka eo amin'ny fiainanao satria tsy apetraka ao ny anazy dia tsy apetrany ny ianao. Tsy jeu de mots zany a, eno tsara. Raha vao hitan'Andriamanitra ny hoe afaka mamonjy sekoly dia le izy tsy biby fampitahorana le izy fa fahatsapana zay le exercice na mametraka anie zany ataontsika zany. Miainga avy any an-tranony ao manetry tena manao sakrifisy tonga eto manaja an'Andriamanitra, zay zany zao ianao hita maso zany fa mametraka an'Andriamanitra ho prioritaire anatin'ny journée. Tsisy ifanomezatsiny hoe ka le asa ka le zao tsy salama iny anao sy ny tompo iny, fa le resahako eto le renao mihitsy ny hoe afaka mandamina fotoana. Le olona manontany rehefa manao fotoana hoe amfiry amin'ny latsinainy many dia enao mihitsy miteny amin'ny fito ery abe ririka, enao mihitsy miteny hoe fantatro tsara fa amin'ny fito eto ny rendez-vous fa tsy tokony mbola any aloha. Afaka miteny le olona hoe mbola hivavaka maraina aloha dia ao aoriana izay amin'ny sivy manenjika anao eo. Hitanao amin'izay le mametraka an'Andriamanitra ho voalohany. Rehefa misy zavatra andraisana décision Andriamanitra foana apetraka voalohany. Dao tsika hitsanga dia saotra ny tompo any. Aba fantanao dia mankasitrahana Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka fa avy aminao ny sosiny tsara ny teny, ny fangananganana, ny fampahirezana. Saotra fa omenao herindray izay afaka hiatrika. Tairinao izay afaka hiatrika fiainana miaraka aminao mba ahay ametraka ny lahara-pahamehana. Jesosy Kristy avy any Nazareta mangataka izay mba tsy ho diso fametrahana lahara-pahamehana tsy ho manomboka androany maraina. Zany anisan'ny cadeau tsara azonay raisina avy aminao amin'izao maraim-baovao zao. Mety tsy hoe zavatra sy fananana sy harena hita maso fa are-pasoavana be tompony fahendrena manomboka androany amin'ny fahaizana mandamina mametraka an'izay tokony ho lahara-pahamehana eo amin'ny toerana sahazazy satria zany ny sitraka. Misaotra tompo miala eto izay miaraka amin'ny fahendrena vaovao avy aminao, miaraka amin'ny fahendrenao, miaraka amin'ny fahafahana miatrika na ny ao an-trano rehefa misy dépense dia ny priorité no atao fa tsy ny aitraitra. Tena misaotra Jesosy mampatsiaro ianao fa androtsaka ny fahasoavanao, ampidina ny famatsianao fa olona endry sy matotra ary olona mizotra amin'ny fataterahana no anarina fitokisana hanomezanao ny rehetra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Raisiny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka androany maraina tsofina rano ho ao anatinao ny fahendrena fahanao mahita, mamantatra ary manasaraka an'izay tokony ho lahara-pahamehana vaventy tokony ho sarobidy eo fiainanao sy ny kipitsipitsiny izay amalian'Andriamanitra anao ihany. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho diso lahara-pahamehana ianao. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy miainga mandehana, apetrao tsara ny lahara-pahamehana miara-panahy, tokantrano miasa mandrara amin'ny zavatra rehetra amin'izay fitondran'Andriamanitra anao sy ahafahanao mitondra ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra araka ny sitrapony fa tsofina rano herinandro
feno voninahitr'Andriamanitra satria hainao mametraka ny lahara-pameana. Tsofina rano anaran'i Jesosy a ireo karazana sakatsakana avy amin'ny fahavalo manelingelona ny fametrahanao an'Andriamanitra ho laharana voalohany tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anankevitsy nampahefanao ny fiainao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary tsofina rano a votsotra ianao tena hiaraka amin'Andriamanitra malalaka ampitiavana sy ampifaliana tsy ho diso lahara-pameana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana amin'izao fiandohan'ny herinandro zao tsy ho diso lahara-pameana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana ary a fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo a. Amen. Zay ty no fotoana antsika rapitso a sekoly mpanasitra ny teny Jesosy daholo.